Tokolasy sy tovovavy de mitondra ny teny fiarabana ho antsika rehetra manaraka ity fandarina ity. Tsy mahafoy ary mitondra an'ireo fanamarinana samihafa sy ireo soso-kevitra avy any amintsika hanatsarana izany fandarina izany. Na de mbola tsy tapitra aza ny resabe mahakasika ny loko volomboasary izay tokony hijoroan'ireo manam-pahaizana rehetra momba ny lalàna amin'izao fotoana izao amin'ny fampifangaroana ny filoham-pirenena sy ny fitsaboana andraikitra amin'ny fanomezana tombon'ny antoko sy vondrona antoko politika miarady amin'ny fitondrana ary manohana izany filoham-pirenena izany dia hiditra amina lohahevitra hafa isika ahafahantsika mandeha lavidavitra kokoa manerana ny krizy izay hita sy misongadina eran-tany izany. Vao nomalinomaly isika no miresaka ny krizy any Argentina ary ny resaka ihany koa ny zava-misy maneran-tany eo amin'ireo fisavoritahana politika izay tsy mety mitombina manoloana amin'ireo krizy ateraky ny fisondrotry ny vidim-piainana ary tsy fahazakana mividy intsony eo amin'ireo akabean'ny mponina manerana ny firenena izay ianjadiana izany. Saika amin'ny akabeany dia ireo firenena izay heverina fa manana toe-karena matanjaka no hiaran'izany krizy ara-tsosialy izany. Krizy ara-tsosialy isika satria miaina izany taorian'ny Covid-19 fa misy ihany koa miaina izany taorian'ny ady izay mitranga any Ukraine sy Russie. Mety tranga iombonany be sy maro zany, saingy ny an'ny eto Madagasikara dia fantatra ny endriky ny krizy noho ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra ary tsy fahaizana mifehy ny fampandehanan-draharaha amin'ny akabeany. Fa eo ihany koa ny karazana dysfonctionnement eo amin'ny fitondran-draharaha mpanjakana. Mangony fotsiny ny fitantanam-bola mpanjakana ka tsy mirindra araky ny atsakany sy andavany ny budget de l'État araky ny tokony fifandanjan'ny recette sy ny dépense raha ny famaritana amin'ny alalan'ny loi de finance initiale sy ny loi de finance rectificative. Ireo no mitambatra ary izany rehetra izany ihany koa manampitrotraky ny endriky ny fandrobana ny harem-pirenena sy ny kolokolo anaty ary ireo lalàna izay tsy mirindra amin'ny atsaka sy andava ny fampiasana azy ka mahatonga ny krizy eto Madagasikara ho mialalapaka izany. Krizy ivelan'ny firenena rehetra zany krizy eto Madagasikara satria mety krizy nateraky ny Covid-19 sy ny ady any Ukraine sy Russie no mety mahatonga ny any amin'ireo firenena izay efa vaventy amin'izao fotoana izao na mety ireo firenena madinika izay hiaran'izany aty Afrika. Fa ny antsika eto Madagasikara dia tovalina ny tsy fahaiza mitantana sy ny olana eo amin'ny fifandirana ara-politika ho an'ny samy mpitondra fanjakana miainga avy amin'ny institution fa eo ihany koa ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka izay miezaka ny manalavitra ara-piainana. Crise de confiance no anaran'izany. Fa mbola miteraka krizy goavam-beo isika ny fanitsahana ny lalam-pandrenana. Ka rehefa vohitsaka ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy mitarika krizy institutionnelle izany, saingy ny mpiambina sy ny mpampiatra izany eo anivon'ny androm-panjakana amin'ny alalan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia mini mikipy tsy mahafantatra ary mini tsy miteny manoloana izany fanitsakitsahana bevata izany ary miverimberina ny lalam-pandrenana. Rehefa tsy afaka miteny ny ACC mona eo anatrehan'ny lalàna izay ambesana ary mona ihany koa manoloana ny redevabilité politika satria mety homenatra amin'ny fahefan'ny olona nanendry azy sy ireo olona manodidina azy ireo satria saika ny namana sy olona akaiky mitondra fanjakana ao anatin'ny pouvoir exécutif amin'ny alalan'ny présidence sy ny gouvernement no akamaroan'izy ireo dia miandry olon-kendriteny isika sy anitsy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Veritsika arak'izany fa anakambara lehibe manoloana an'izao zava-misy izao ireo andry mpanjakana tahaka ny ACDDED, ny CFM ary ireo autorité morale rehetra satria zava-doza no afitsiky ny fantsahana lalam-pandrenana verimberina kanefa inindry rehetra mikipy tsy miteny ary ho an'ireo manam-pahaizana malagasy dia mangina eo anatrehan'izany. Ka raha tsisy anitsy teny zao dia tahaka ny anara-davahana ny endriky ny fanitsan-dalàna manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika ka hatraty ambany indrindra satria ny fitenenana hoe l'exemple vient d'en haut. Miainga avy any ambony ny ohatra ka tsy ny ohatra tsara fa ny ohatra ratsy no hitan'ny vahoaka malagasy. Ny krizy ny resahantsika teo fa mitarika krizy zany rehetrarehetra izany.
ary io eny mandeha misoko miadana ary mivoaka anatrehan'ny adevitra ny resaka zay vozy ny vondrona eropeana satria mahatsapa ny fisian'ny krizy izy ireo na de nisy ary ny fifanatrehana teo amin'ny délégationna ny vondrona eropeana sy ny fanjakana malagasy tao anatin'ilay dialogue politika fatao isa-taona ka nylazany teo anivon'ny fitondram-panjakana fa tsy misy krizy eto Madagasikara fa matoa ny vondrona eropeana miteny am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny ambassadeur sy ireo iraka ny amin'ny fanahina izy ireo ny famatsiana n'ireo vola hiatrehana ny fifidianana satria anisan'ny mpamatsy vola voalohany ao anatin'ny basket fond hiatrehana ny fifidianana ny vondrona eropeana de midika izany fa tsy mahatoky ny endrim-pitantanana ankapobeny eto Madagasikara izy ireo ary nahatsapa fa tsy naharahany mpitondra tsy akansan-davany retour marque na recommandation napetraka izy ireo 2024 sy 2024 ka rehefa tsy ahita vola andoavana karama rehefa tsy ahita vola ahafahana manao redressement judiciaire sy manao redressement ndreo orinasa-panjakana ireo mifanjakana ary tsy ahafahana mandoko karama sarotry noana arak'izany ny ahitana vola hanaovana fifidianana sa ve tsy maintsy hiditra amina financement parallèle na misy accord de partenariat hafa tahaka n'izay fanatao tamin'ny fanamboarana ny autoroute ka ny fanjakana égyptiana no homena zany lahanasa zany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny tombo ny famatorana amin'ny Egypta anao autoroute inona koa no tombony famatorana ny fanjakana ny Dubai zay nandehanana tany Abu Dhabi amin'ny fanamboarana ny tanamasoandro etsy tsy mahabe omby mery tsy atosika mila fantatry ny vahoaka avokoa ny contrepartie an'ireny fifanarahana ireny sy izay mety ho fifanarahana ikaroana loharanom-bola ahafahan'ny fanjakana manodina sy manatanteraka izany fifidianana zany akavitsiana ary tsy de fahita ny hoe fanjakana iray manontolo no ny zaka mahadidio ny fanatanterahana ny fifidianana tsy maintsy nisy ny tahatsoroky ny sehatra iraisam-pirenena zany indrindra ao anatin'ny tsy fiodinany raha teo-karena tahaka izao ary anisan'ny tena mandany vola be indrindra na eo amin'ny lafiny koa zany ara-pifidianana dia ny fifidianana filoham-pirenena azo antoka arak'izany fa mbola akamantatra ny endriky ny fifidianana 2024 na dia manao aksisika ny atongavana an'izany aza ny fitondram-panjakana ka mampiasa ny fahefam-panjakana rehetra amin'ny alalan'ny volomboasary sy ireo ratsa-pahefana zay hanerena an'ireo ratsy mangaika rehetra na ny collectivité territoriale décentralisée zay efa mirona makany amin'izany fanohanana an'Andriamatoa Andry Rajoelina zany sy ny volomboasary hoetentsy hoy zany vahiny zay eo antsika mahita izy zany malaza zany zava-misy makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy